Tonga sao daholo zanagasikara ity fanontaniana ity moa zany ny inona ny latsaka iny shampoing io ampiasaiko io sao dia gaga ianareo shampoing fa shampoing mandoko volo zany iny amin'ny rehefa any amin'ny ménopause vehivavy dia manomboka miaina ny raha mivoaka natoraly iny jerevy tsara fa mety misy ary ohatran'izao mety misy ary mety singatsingany kely fotsiny mety hoe izay fotsiny ilay izy tsy dia betsaka intsony rehefa miakatra any amin'ny miakatra any amin'ny ménopause ihany ny vehivavy rehefa eto amin'ny 30 taona manomboka eto amin'ny 30 taona eto misy ihany koa ilay izy fa tsy dia hoe raha ohatra zany ho an'ny vehivavy zany tany hoe sao dia gaga nareo fa ty shampoo ty rehefa mahany amin'ny 30 taona any vehivavy misy ihany koa ilay raha fa arakarak'izay ilay fiovaovan'ny hormone antsika no mampatonga an'izay le hoe maninona le izy ohatra ny lasa ny hena na ninona le izy no lasa betsaka dia rehefa ato amin'ny adolescente taonan'ny adolescente ato ny vehivavy ao vao tena hoe be dia be le izy impiry indray misolo salaka ao anatin'ny iray andro iny efa zay zany iny efa natoraly misolo salaka be dia be indray tsy maninona izany fa zao tsisy tokony mampataitra io rehefa atao miala sakana zany ririka lapiso kely na be dia be misolo salaka isan'ny 10 ary indray ao anatin'ny iray andro dia tsy maninona aiza kosa hoe 10 intelo inefatra eo zany rehefa miakatra ato amin'ny 20 taona 25 taona miakatra amin'ny 30 taona ndria lasa may manify le izy ohatra le nataoko teo ary rehefa miakatra any amin'ny miakatra ménopause 70 taona 70 taona ho any dia tsisy intsony le izy avy eo tsisy intsony noho izany tsy misy tokony mampatahotra ny indioka lapiso kely hoe nanino zako ohatran'ny lasa ohatran'ny hena ilay fadim-bolana no fa ilay fiovaovan'ny hormone vehivavy zay dia zay mampatonga izy dia rehefa miakatra ménopause moa zany vehivavy dia eo lehilahy ny atody tsy miteraka intsony na izany na izany raha ohatra ndrika hoe mbola tsy nanambady rika lapiso kely any amin'ny taonan'le hoe ménopause tsy misy olana zany fa misy fotoana daholo ny zavatra rehetra misy antony daholo ange matoa indray ohatra hoe sendra tsy nanambady ohatra hoe sendra mbola sahirany asa na koa ohatra indray hoe niaraka tamin'ny lehilahy fa bantsy isilaivana azy tsy misy olana zany fa miandry tsy maintsy ho avoana fotoana amin'ny fotoana mahamety anazy dia zay